Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray ary no izalana aminao any mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy ny alarobia ny alakamisy ary ny zoma ho avy izao. Araky ny efa natizika tamintsika dia itoetra tsikelikely ny tsokiny alizaina hoe ny varatraza manomboka ny rapitso alarobia zany hoe raha ny fiarakan'izay zany dia hidina noa ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny ampivoatany sy amin'iny atsanana manontolo iny somary manoranorana ny latsinanany mety ho raha mierika natsefatsefany eny ny natsinanany afovoatany hojerentsika amin'ny atsipirina moa zay toetry ny andro zay teombontsika ho an'ny rapitso maraina ho an'ny alarobia dia misy zany ny orana malefaka ho anelanelany antala mahazo ny analanjorofo sy ny faritra atsinanany iny tapany avaratry ny vadivavy fitovinany somary mandrahona mety arahany herika amin'iny aloatra mangoro ny ilana tsanana analamanga vakana karatra moromania sy automatsiatra iny aty amin'ny andrefana zany no ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro moa dia mbola mitovitoy amin'izay hatrany aloha ny toetry ny andro amin'iny antalasy analanjorofo iny no sy amin'iny tapany avaratry ny faritra atsinanana no isy ny orana malefaka miatoato mbola mandrahona hatrany mety arahany herika ny faritra loatra mangoro ny natsanana analamanga sy vakana karatra iny raha toka mbola ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha mikasika ny vina maripana moa raha hoan'izay rapitso zay de manodididina amin'ny roapolo eo hatramin'ny roapolo ny ambony indrindra sivika hatramin'ny folo ny ambany indrindra amin'ny faritra ampovoatany somary latsaka enina amin'ny roapolo ny ambony indrindra aty morontsiraka atsinanana fito amin'ny roapolo izy aty taolaniaro manodididina ny telopolo hatramin'ny roa amin'ny telopolo ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny ary izay roa amin'ny telopolo zay moa no mafana indrindra manerana ny nosy any Toliara sy Maivatanana sy Mahajanga no ahitana izay. Raha izay toy izay toetry ny andro izay ihany ary dia mahazo kokoa izay tsokany alo izay raha ho an'ny tontolo andro ny alakamisy misy zany ny herika eny antsefatsefany eny ho an'ny ampovoatany ny aloatra mangoro ny latsinan'ny ampovoatany mahazo ny aloatra mangoro rehetrarehetra iny somary anorana malefaka amin'iny savasy analanjorofo ary atsinanana iny mahazo ny latsinanana ny faritra Sofia fandimby-ndrahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa manodididina ny 20 ka 30 ny ambony indrindra aloha ty amin'ny faritra voatany saro tavalatsaka hatramin'ny 5 morontsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 1 kosa ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny ny mafana indrindra dia Maivatanana sy Mahajanga 2 degré Celsius. Ny amaranana zay toetry ny andro zay aloha de ny zoma de mbola somary mahazovana hatrany ihany ny alizay manorana amin'iny savasy analanjorofo Toamasina iny mandrahona hatrany ny latsinan'ny ampovoatany sy ny aloatra mangoro sy vadivavy fitovinany izay mety arahany herika eny antsefatsefany eny ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana dia 17 ka hatramin'ny roapolo ny ampovoatany 13 ka hatramin'ny 14 morontsiraka atsinanana aty atsimo no tafakatra 17 raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 kosa amin'iny andrefan'ny nosy iny izay moa no mafana indrindra dia mbola ny faritra Menabe sy Betsiboka ary ny faritra Boeny hatrany. Raha makasika ny vaovao ho an'ny falitony-rivotra Antananarivo indray kosa no resana de nijanona ho an'ny tonony aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitohan'ny rivotra zay teto Antananarivo nandritra ny herinandro lasa teo saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro kosa no ajerena de vinavinaina hijanona ho antonony hatrany amin'ny ankapobeny ny tany falitony-rivotra eto Antananarivo renivohitra. De makasitraka anao indray nanaraka zay vaovao rehetrarehetra zay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma to.